Ho aminareo ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny lioka toko faharoa amby roapolo. Lioka toko faharoa amby roapolo ry havana. Ny tena marina dia manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina, eo ny tena fitapa, eo no tokony ho tapaka ny andiam-pehizanteny anjarantsika amin'ity anio ity. Tsy iverenana vakiny zany, fa isotonantsika hevitra lehibe hoe RESEO ny fanangolen'ny devoly. Jesosy mialohan'ny Pasika dia nijanona 40 andro sy 40 alina tany anefitra mba handresy ny devoly. Dia mianatra an'izany isika mialohan'ny Pasika sy ara-mandresy amin'ny tompo isika, tsy maintsy mandresy ny devoly isika. Ahoana ary no ataontsika ry havana mba handresena an'izany asany devoly zany? Fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy, fa engane mba tsy hiditra ao amintsika i Satana. Andao aloha jerentsika hoe inona marina moa zany ny atao hoe devoly Satana rehefa nanontany ny ora anankiray hoe inona tao devoly Satana, inona tao Satana devoly, inona tao devoly Satana. Fa inona marina moa ny atao devoly? Ny atao hoe devoly dia avy amin'ny teny grika hoe diabolos. Ny dikany diabolos dia mpampisaraka. Rehefa miendrika fampisarahana rehetra dia avy amin'ny devoly zany. Raha vao misaraka rehetra, na fiangonana misaraka io, na toko politika misaraka io, na mpivady misaraka io, rehefa misaraka rehetra dia tadio fa diabolos zany. Zay ny avy ny teny hoe devoly. Ny mifanohitra amin'ny diabolos dia symbolos. Ny dikany symbolos ndray dia mampiombona. Ny fanahy masina zao dia symbolos, mampiombona ny fanahy masina. Fa ny diabolosy dia mampisaraka. Fa voalaza eto amin'ity soratra masina ity amin'ny andininy fahatelo, fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy. Inona marina moa ny atao hoe Satana? Ny Satana teny hebreo. Ny dikany teny hebreo hoe Satana dia mpiapanga, mpamorona dosie. Rehefa mamorona dosie anao melezana olona ray, ny tandroka sisa tsy misy aminao. Atsika ve zany resako zany? Zay zany. Na miapanga olona ianao, miapanga olona sy manaratsy olona, inona zay ianao? Satana ianao zay. Milaza zavatra tsy marina momba ny olona ianao, dia efa Satana zay. Ary zay zany le izy hoe Satana, dia le tena hevitry le Satana dia zao. Io Satana io dia mpamingana, mpanakana, mpanakorotana ao anatin'ny dolo zany rehetrarehetra zany. Fa raha miresaka n'ilay teny grika hoe diabolos tsika na ilay Satana amin'ny teny hebreo, dia tadiovana ao anatin'ny soratra masina dia mazava ny ilazany azy hoe rainy lainga. Ary zay le mahasatana ny Satana ry havana. Izay no mahadevoly ny devoly, ny devoly no rainy lainga. Eny ary, ahoana ary ny endrika isehon'ny Satana? Verina kely ary amin'ilay sary voalohany ery. Raha hitanareo zany zao misy sarin'ny Madagasikara mibolisatra io tonga aty amin'ny ambany indrindra. Isika zany zao dia any amin'ny laharana 550 amin'ny fanaovana kolikoly eto ambonin'ny tany. Le firenena milaza azy fa ny 570 de kristianina. Dia nareo ny anontaniako, iza zany ny tena manao kolikoly? Lazao zay marina ny akamarony ny kristianina. Dia aiza zany firenentsika tsy hitotongana ohatr' zao? Fa io lay fanaovana kolikoly io fanangolen'ny devoly daholo io, ary resantsika betsaka zany rehefa avy ao. Andao ro jerentsika ny endrika isehon'ny Satana. Za zany tsy verina tsony an'le hoe tany amin'ny Edena dia le nihinana
paiso sa goavy sa poma sa tsy dia hiditra amin'izay fa zao fotsiny ny any fantatro ny devoly dia fetsy izy ary ny devoly dia ny amatotra anao ary nitondra anao any amin'ny fahalavona sy ny fahafatesana no tanjony io sary hitantsika io zao maneho an'izany ny dikany hoe Lucifera rehefa dia tena anankiroa ny tambatra avy amin'ny hoe luxe sy ny hoe fere ny luxe dia mamiratra ny dikany manjelanjela ohatra ny vidéo projecteur mitifitra iny azambazo ny ongeny maso io zany zao luxe le mamirapiratra ohatra ny tomobile tsara tare vaovaovao reny zany luxe manjelanjelatra mazava fa ny fere ndray teny latinina io reo anankiroa reo dia ny dikany fere mitondra ny dikany teny hoe Lucifera zany raisitsika dia ilay mpitondra hazavana zay zany dikany teny hoe Lucifera ilay mpitondra hazavana ka raha anao anarany zanakareo zany nareo dia azo atao tsara hoe raha tianareo ty tena mba mpitondra fahazavana fa eo indrindra ny mahasatana azy satria mody mitondra fahazavana izy fa ny tena marina amin'ny fisanina toko fahaenina izy no ilay mpanjakany zao fahamaizinana izao eny am-piatsarana vela tsisy amin'ny endrika ivelana izy dia mpitondra hazavana fa riambadika sy rianatiny izy dia mpanjakany fahamaizinana prince du ténèbre zany hoe i Satana na i Lucifera dia andriamanitry ny fiatsara-belatsy fiatsara-belatsy zany dia fomba ny Satana zany reto ravana misy anarana vitsivitsy etsona ny Satana daholo na ilazana ny devoly ao anatin'ny soratra masina eo aloha zany hoe Satana Mateo 5:20 devoly ny mena rana Koritianina 2:1-7 mena rana ela Apokalipsy 2:2-7 ny dragona ho hitanareo ny sariny rehefa avy eo ny pakafana ny fahavalo zay ny ilazany Davida azy Satana ilay fahavalo ny andrina n'izao tontolo zao zay zany lisy Jaona 2:2-3 ny mpanjaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra zay zany ary ny farany ny Andriamanitra zao tontolo zao akely zany io Koritianina 2:4-5 sy ny sisa zay zany le anarana sy endrika isehon'ny Satana fa anao tsika ravana ijery fa raha miresaka ny Satana tsika ny ao anatin'ny saitsika dia fanaratsy eny amin'ny rivotra tsy hita maso Satana sady zay ny fantatsika zay sady zay dia manomboka zao vai ny fijery fa Satana dia manana rafitra ary Satana dia hita maso miseho eny velany fiatsika taona ary Satana dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra donc avakitsika ny Efesianina 4:2 fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drano miaraka amiko nareo fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao fahamaizinana zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia hitatsika amin'izao ary fa misy engrenage miodina io dia ohatran'izao ny orinasan'ny Satana ohatran'izao fa tsy araky netreretsika io tsy tamaso hoe dia ny andrary ilay mpiandro mandroaka devoly dia velona eo ihany lisy fa io en réseau zay zany lisy ka manana ny fanapahana izy pouvoir ny dikan'izany ohatra ny pouvoir ny mpitondra fanjakana rehetra ny Donald Trump ny Poutine nendra valomanana marika tamin'ny fotoanandro nendra Jaonarmapiany nendra Joel neniza koa ty farany ty nendra Mikael neny tonton Mike manana pouvoir ohatr' zany dia misy an'ireny le ohatran'le mandeha pan ilaky ny arabe reny kisakisamy iny ny manapahy fana ka ny devoly ko zay tsy milaza hoe reo olona reo dia devoly
anareo ihany malala hoe rehefa devoly sa tsy devoly fa tsy anjara-piray moa jery zay fa ny any zany a dia milaza amitsika hoe tandremo so mieritreritra hoe tsy hita maso foana ny devoly fa manana ny fanapahana izy fanjakana eta zay le izy fa manana ny mpanjakany koa izy io zao misy hoe prince du ténèbre manana ny mpanjakany izy zany mpanjakany zao fahamazinany zao dia zay vao le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fa rehefa mamaky ny Efesianina toko fahaenina andiny faharoa amby folo isika dia matetika ny mandingana tonga dia manao hoe fa isika tsy mitolona amin'ny fomandra fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra sady zay fomba famakitsika azy indray dia adino fa manana fanapahana izy manana pouvoir manana fanjakana izy ary manana mpanjaka zay zany ry havana tsara vatantsika ny fanjakana sy ny asan'ny devoly fa andao indray jery sika ary tahaka ny ahoana ary zany fiseho zany asan'ny devoly zany eo aloha ny tsy fifankahazoana malatendu izy tsika le nanao an'le tilikambony babela niakatra ny teniny aty brike apondra ny netiny zalahy niakatra ndray ka brike ko moa ny dikan'izany ohatran'izay zany tsy mitovy le resaka ary tadiova amin'ny fiainantsika andavanandro misy ohatr' zany a hafa ny teneninao dia hafa ny andraisan'ny olona azy dia miady rehefa avy eo misy isa tsy misy ary zany asan'ny satana izany tsy fifankazahoana zany akoatran'le tsy fifankazahoana tsy mifampiteny tsy mifampiresaka monjomonjo hoe sy ny sisa fa eo ihany koa ny karazana fanimpotsampy ao anatin'izany ny fanimpotsampy ny tsy fahamarinana amin'ny endrika rehetra fa ao anatin'izay ihany koa ny faharatsiana rehetra zay karazana faharatsiana asan'ny satana tolo zany a ny fifamatorana amin'ny satana reo rehetrarehetra zao santino ny farafahakeliny dia io no itenenana atsika ananarana atsika hoe ao Petera voalohany toko 5:15 manao hoe miaraka mamaky amiko nareo maonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany fa tsika nena re miteniteny foana enao aza mba mampiditra devoly amiko eo a aiza manao tsy hidirana azonareo le izy a enako mahabe devoly laindray lasa miompy devoly tsika ny devoly ry havana tsy natao atao litanisy tany saina fa natao roana ovy anareo zay zany ny anankiray dia ndao ary tsika eto zao amin'ity soratra masina ity dia tena misy resaka kolikoly ny ran'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany mba aminonany Jesosy Kristy voalaza eo amin'ny 2 voalohany zany nitady ny aminoany any Jesosy eo amin'ny 2 kolikoly nanaovana an'izany rehetrarehetra zany tsy voazao akory ny misy kolikoly ary mampalahelo raha eto Madagasikara arakaraky ny anasiana servisy momba ny ady mikolikoly no mahabetsaka ny kolikoly ary ny atahorako ary ao anatin'ilay miady mikolikoly no misy ny kolikoly zany ny zavatra misy mety higadra ihany ranao RANAIVONIARIVO fa dia zay no izy dia reo izy reo hitantsika reo misy ny pot de vin ny injustice le mba manolonolotra kely ty zany ny anao dia makarakarao dia makarakarao zanak'anabavindray tsika iny mba ary any samy Fjkm tsika samy Atsimon'Imahamasina dia makarakarao any iny tsika samy ao am-piangonana ihany tandremo avy azy ary ny loharan'ny kolikoly areo le olona miafinao ambadiky ny tsatsaka reo manao kolikoly izy manao anio reo rehetrarehetra reo endrika kolikoly fa ity ny resahako anao ny antsona hoe les 9 stratégies de manipulation des masses zao ny fomba fanolanana atsika dia zao no nampiasainy ny mpitondra atsika teto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy mariny ity teneno rehefa amin'ny raha aveo hoe mpandainga anao pastera ary tsy mitory teny tsony aho raha tsy mariny ity nao ary jerentsika distraire détourner l'attention atao varimbarina amin'ny zavatra any antsika dia adiny le tenina le olana le problema
io le tsona hoe diversion manomboka tsisy jiro nandritra ny tapabolana dia mamorona misy mpamosavotratra hoe ry tokanono dia any am'le tokanono daholo ninona ny mason'ny olona zay ny ampiasainy zany faharoa créer des problèmes puis offrir des solutions ry zala ihany na mamboly an'ilay problema dia izany mamazy dia mody mamazy izy dia mpanaovana afindasy eraky ny arabe zany itosiny dia mpanaovana indray repasapito ry zala ihany no mamboly an'ilay problema dia izy ny mody maninona azy mody mamazy ao anatin'ny stratégie de manipulation des masses zany ny fahatelo faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion atao zay atonga ny olona tsy afaka mieritreritra tsy mieritreritra tsony fa ny tora-poso ny fihetsepo no betsaka zay no mahatonga ny fiangonana zandra ny be dia be to Madagasikara atosika dia mba lasa any amin'ny sentiment jesosy jesosy dia adino ny fahoriana sy ny fahantrana ao venareo toizana sady zany toizana ndao ary fa tsy vitan'izay fanontaniwa anga le mpivarotrana etsy ambany etsy tsy afaka mieritreritra no avy ny tsony ahoana no mba fahitanao ny fiainam-pirenena sy ny hoaviny ty Madagasikara ty indrindra amin'izao andro ny fanavaozany zao dia ahoana zo ny teny le mpivarotrana etsy inona kiny idirako sady zay le izy ny anany fantatro mivarotra ny lianana tya lafidolo ny anako milamina tsy afaka mieritreritra tsony dia aprevena dia ampandihizana dia mitsinjaka eto dia mitsinjaka eroa fety etsy fety eroa dia fanjakam-pety zay le izy ny émotion dia toratorana izy mety zay zany manaraka remplacer la révolte par la culpabilité zay manohy tohitra eo tonga dia ny ambany etsinanana ary tsy mety mahay makalesona mihitsy ny mpitondra fanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena efa navony teo aloha zany mbola averina ihany dia mbola ho averina sy ho averina zay mbola hiakatra eo indray zay le izy zay mitabataba eo tonga dia ny ambany etsinanana dia fifandimbiasa-pahefana any amponja zay le izy anay izao nitondra ie ohatran'izay foana différer les informations pour faire perdre en cohérence vaovao tsy mifampitohaka na indray vaovao diso dia ny mitondra ny firenentsika dia ny Facebook marina zany sa tsy marina Facebook no mitondra ny firenentsika dia eo any elizy mamorona compte fake BDP zany ianao raha mba teo lany minisitra ianao dia manakarama compte fake 20 ianao dia mba manindraindra anao sitranay mba hitan'ny olona hoe tia eto mbola eto ndreto etiany zay tompoko zay zany le izy manaraka s'adresser au public comme à des enfants en bas âge zareo ngery zala rehefa miseho télé rehefa miseho télé izy dia ohatrany hoe izy ny tena tia tanindrazana mihitsy zay dia tena olona marina zay dia natao anentsika n'izay tsy manara-dalàna rehetra sady zay le izy aza mafametapitaka taovy seria mo nama zay le izy zay le izy dia very foatra zaza kely sika koa am'izay manao ny zao fotsiny maro ny jany alleloia maro ny jany mela velona ny mela velona merci merci tsy toizako ao venareo zay le izy maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise atao zay atonga ny olo ho taka ny akoho ho taka ny biby ny akoho dia malala mody ho azy tsy mbola nahita akoho ny grevy ianareo azonareo ve le izy fa io mody ho azy rehefa miaina any amin'ny fantrana lalina ny olona tsy tsapany tsony hoe mahantra izy dia tsipatsipazana fotsim-bary kely eo dia menako veta nefa tsy misy rano ao ve tsika mizadratra resahany zany dia zay le izy dia io fiainam-betizy ny fiainantsika rehetra manao betizy ny mpitondra ndraindray manao betizy ny mpitondra fivavahana manao betizy ny kristianina manao betizy ny vahoaka any anaty Facebook ity dia original rehefa mividy ianao ay le izy tsy original tapoka
nemma ny faranao ny ao anatin'le nemma bozaka zay le ao anatiny eo zavatra misy zany tatelo no afaranao rano tsiramamy zany ane le izy bêtise daholo zany rehetra fanjakam-bêtise zay zany l'izy encourager le public à se complaire dans la médiocrité io ny antsona hoe miaina ao anatin'ny médiocrité ny zavatra kitoatoa ary reny ny mahavoly olona indrindra ny zavatra médiocre manaovaka ianao zavatra tena milaisy tsara indrindra reto taovy eto Atsimon'Imahamasina mba ampitombo ny fanahinao zarana misy mijery ny gala evangelika fa atao very atsojombe rika ka ity ny ampandihizy hoe misy olona tonga eo ambany misy azonareo zany zavatra resako zany dia le zavatra médiocre mihitsy no mety amintsika culture de la médiocrité ary ny farany connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes tsy fantany tsony ny tenany tsy fantany tsony hoe mahantra izy ny olona zatra mipetraka maimbo dia tsy mandre hoe maimbo tsony izy raha misy vese vaky eo akaiky eo ka tonga le olona mba miteny hoe fa iny zany maimbo be ty aminareo zany dia ozy izy may angamba ny lokanay ampanaovina soratinonina diso enimpolo ampanaovina dicté 60 faute ampanaovina teny anglisy godiny mba indra le mampanao gospel god ihany no ainy nefa fitorina ny filazantsara le olona tsy kopy zay ambony tany an'izay lazainy saika hoe filazantsara inona ny voarainy azonareo ve zany resako zany teny ratsy aloha mbola tsy nahita teny ratsy betsaka indrindra noho ny tamin'ity tolona nisy teto amin'ny fireneny ity rehefa tsy hay anompa tamin'ity tolony zay ny zeda ty ianao tsy hay manompa tsony ianao mandra-piavin'ny tompo zay ve le fanavaozana mahitsy be zany teniko zany dia io tsika ndao iaraka anarina dia mahazo vahana ny kolikoly tsy resaka betsaka ny karazana kolikoly satria manjary ampianatra anareo ny fanaovana kolikoly fa ny fivelaran'ny kolikoly tongatra any amin'ny fanararaotapahefana firaisana tsy kombakombo le hitantsika teo zao mba hamadihana ny tompo complot conspiration fa misy ihany koa ny fifampiarovana amin'ny ratsy io zany akamakama dia mifampiaro corporatisme ary anankiray famonoan'olona ny alatra io ane zany very ny ra-pirenena nisy nangalatra zay tsy eo amin'ny toeraneo te ihinana sa tsy marina zany resako zany dia rehefa tonga eo sady mihinana ny manentsika le teo aloha zay le izy fa izy dolo zany rehetrarehetra zany endriky ny fivelaran'ny kolikoly tanareo zao sariny zao io aloha tsy miangana ato amintsika ato le ranga be ekipe be io mianatra sy fanararaotana ny fanjanahana sy ny fangejana mampahantra ny hafa mampahantra ny hafa fanampenam-bava sy fanitsakatsahana ny zony ny hafa ao anatiny eo dolo zany fivelaran'ny kolikoly amarana ry ava tandremo ny fakapanahy anisan'ny tena mitondra fakapanahy ny zava-mahadomelona sy ny zava-mahamamo ary io mena vahana am'izantsika miteny zao anisan'ny tena mampidibola le mivarotra kola amin'ny azonareo iny misy dikany iny dia nary lavitra be reny ao zany satria anao fa miakin-doha dia efa mandray ny tonga dia le sigara zany zay manotolona miaraka amin'ny voanjo sy ny kola zay na lizy misy dikany iny dia tandremy drogy fa mitondra tsika makany amin'ny fakapanahy ary efa miavolento eo zatsika miteny zao sady lafo vidy io zany tsy hoe mitsinto ihany zany tena zay drogy fa misy mihoatra nondrojo zany misy tatana koa zany fa tsy hoe dojo fotsiny ohatra zany zao hoe efa mihinana fotsiny zany zao hoanina efa namoraina zany zao atao amin'ny
atao amin'ny dité zany atao amin'ny jus zany dia efa mety rehefa tsy mety amin'ny jus dia azonao atao koa zany atao amin'ny lasopy zany ohatra ka rivorivinao zany izy kely fotsiny ratsaka ao dia tena dizina sao matsara ianao. Facebook zay tsy midika aza manao Facebook fantandremo so mivadika drogue io nivozony sasany zany efa raikitra ohatr'izao mihitsy nefa du matin jusqu'à l'aube fa tsy Atsimon'Imahamasina zany zay zany le zay tsy mandrara aza manao Facebook tsika manao Facebook fa mba fehezony Facebook tsy ho lasa drogue. Manahoana la manahoana ry atao mariazy tsika roa any an-dafy any efa miagaigany any olona misy mpitondra favahana manamasina mariazy na lesbienne na gay zao hitanareo zao fa ity io moa ny logony satanika in nominé dia in ostri satanas amin'ny anaran'Andriamanitray satana Luciferi exelsi ho an'ny Lucifera ny voninahitra ary ny farany ave voluptatis carni hoe la velona neny filana aranofo ave voluptatis carnis hoe la velona neny filana aranofo zareo tsara fa tsy misaraka amin'ny fiainana satanika ny fanomezam-boninahitra ny satana sy ny firevena etsakaikitsika tsy misy toerana voaositra anaovana firevena eo amin'ny bazary de quartier fa na ny mpitondra fanjakana ary mijery fotsiny an'io zany le izy velona velona ny filana ranofo ny tsy fahamarinana kolikoly io dia hitantsika eo rehefa avy eo zao ny tady io fa enjana io noho izany RESEO ny kolikoly RESEO ny fanangolen'ny devoly sary ny Davida sy Goliaty io ry avana dia tia indray raha Davida nandresy an'le liona aza manaiky idirany idiran'inona aza manaiky idirany devoly ndao mba vakiola sy ohatra masina ny lioka toko 2:7 fa satana niditra tao anatin'ny Jodasy lay atao hoe Iskariota anankiray tamin'ireo 12 niditra zany za manaiky ny mahasamihafa ny aretina sy ny devoly ny aretina mety ho tonga aminao na tsy nahamponao azy rehefa voan'ny sery ny olona akaikinao dia mety mifindra aminao dia voan'ny sery ianao fa ny devoly dia tsy tafiditra ao aminao raha tsy nahazo autorisation taminao raha tsy nekenao raha tsy nanaiky ho langolangony teo anao dia azon'izy fa tsy misy hoe misy olona demoniako akaikinao ka manakaiky anao dia findrano misy manely tsahony zany anao rehefa manao satry famparezana reny mpiandry aza manakaikaiky varavarana so maninona tsisy edzany io misy edzany misy matahotra fa matoy ianao idirany devoly dia nanaiky azy ianao zay zany le izy dia reo moa zany misy karazana endrika isehon'le fidirany devoly reo zay tsy midika hoe aza tia vola tena mitadiava vola sao dia zay tsy mila vola mihitsy rehefa nanara-diny tompo dia nay ny tompo ihany fa zay tsy mila vola mihitsy alefaso aty am-piangonana rehefa tsy ilainareo loatra le izy mbola mandray sa tsy mandray tsika eto Atsimon'Imahamasina mandray ameo amin'ny pastera rehefa tsy hitanareo zay naovana azy azonareo fitiavam-boninahitra fitiavan-tena tafahoatra fankalana avinavim-panahy ahoana ary ny toetra takina mba andresena ny devoly ny voalohany indrindra ry avana mila mifahatra isika ny Efesianina toko 4:10 hatramin'ny 7:20 ny vahaolana milazany zany mifahara ary kasiky ny fahamarinana ny valahanareo mila mifahatra isika miorina tsara ny dikan'izany ho anareo zay efa mijoro tsara mitandrema sao maninona sao mibolisatra sao lavo dia ahoana zany mila miorina mila mijoro tsara amin'ny finoana mila mifototra amin'ny soratra masina mila mifototra tsara amin'ny soratra masina fa ny anankiray faharoa mila miambina 9:20 ahoana zany miambina zany tsy matory tandremony rendremana misy manko ny olona rendremana fa mba mailo zany atao hoe miambina fa ny fahatelo mila maharitra ihany koa tsika maharitra sy miharitra ny atao hoe maharitra dia afaka mijanona eo anao mandritry ny fotoana lava
fa ny atao hoe miaritra misahatra mamay sy marary iafinao eo ka sady mila miaritra ianao mila maninona maharitra dia ahoana indray ary zay mila miaritra maharitra mila mahataty lazonady fa tsy ny akoho ampediana ihany hoe iny akoho lanainy tena mahataty lazonady le masiry iny fa le mavranjo iny ohatrany tsy zay zany le izy ny farandriavana amin'ny toetra takina andresena ny devoly dia mila maninona tiako amaky azy nareo mila sa ny 7:20 mila sa milobava zay le izy ary rehefa miteny dia mitenena mahitsy aza miolakolaka zay le izy mila miteny amin'ny fahasahina zany ny olona miady amin'ny devoly fa zao rehefa miady amin'ny devoly tsika tandremo fa rehefa miady amin'ny devoly ry avako tsy arakaraky ny amafy ny feonao no mampivoaka ny devoly azonareo fa zany miara dia anao mieritreritra hivoaka izy azafady tsy ny amafy ny vavanao tsy ny vavanao no mampivoaka ny devoly fa ny finoana nananao ao fa tsika zany militana fiako nefa tsy mety zay anaran'i Jesosy mivoa miramory tena tsy mety ko zay anareo le izy mba tsy mety zay lava tsisy ny raha mandritra mba miangavy anao ampitiavana mba mivoaka moramora anao ry satana aloha tsy teneniko mafy roay amin'ny finoana io na miteny mafy ianao fa io aza tambatambaziny zany rehefa mandroaka devoly zay zany le izy dia raha iady amin'ny devoly ianao reo ny fitaovam-piadiana fito sy fiarovatena andresena ny satana sky ny fahamarinana ny valahanareo ny fiarovatratra ny rariny dikan'le rariny ny sitrapon'Andriamanitra kiraro ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo manaova kiraro brodequin io zany ampinga mila manao ampinga tsara ampinga ny finoana siarovan-doha tsy kasika moto io savain'ny polisy fa inona ny famonjena ao ny sabatra ny tenin'Andriamanitra ny fitaovam-pifandraisana raha vao tsy manana antanao le zandary mba manao teny de kombary mizesy tam'le tolki tamin'ny 19e siècle reny izy rehefa le tamin'ireny grève reny ataon'le GNZ mirehitra mitsy neny le GNZ efa Instagram efa mangana beny anazy amin'ny zavatra hafa ary neny mbola mizesy tamin'iny allô tany amin'ny 19e siècle fa ho atsika atao zava-dehibe ny vavaka dia raha mahita an'io fiadiana fito nareo jerevy tsara fa ny ray ihany no entina mamely dia ny tenin'Andriamanitra ny sisa fiarovatena daholo mila mahay tenin'Andriamanitra tsika mba tsy tenitenena-pona mila mahay tenin'Andriamanitra araky ny voalaza ny soratra masina hoe ranona ny vatana mivezivezy ny fanahy aiza koa zao misy an'izao anaty soratra masina manko fahoriana manakoriabinareo tompoko araky ny voalaza ny mampahery anareo ny anaran'ny tompo ozy ny soratra masina mantso hoe atanjao loalika malemy sy ny zavatra miraviravy taosery inany ao anatin'ny soratra masina tanana miraviravy mila mahay soratra masina anao fa hainy devoly mampivadika ny lelanao dia any amin'ny tsizy ny hitenenanao azy Saoly nahoanany dia manentsika ahy ianao tandremo dia menara tsenjery soratra masina firy zao ny tsenjery ainao amin'ny mofinaina firy masami manisa hoe mba resao amin'eo akaiky hoe firy zao ny ainao alefa firy misy 20 izy eo ny ana pastera dia fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao eny ary fa zao amaranako azy miaino kely tsika jerevonareo tsara fa reo fitaovam-piadiana rehetra reo dia aty anoloana daholo fa tsy misy mihitsy reo hoe aty aoriana tsy misy eo zany hoe asio saseny lamosonareo tsisy an'izay mihitsy eo ny dikan'izany devoly dia natao atrehana hiadiana ny fakapanahy dia natao andosirana fa ny devoly dia natao ho atrehana natao ho resena dia reseo ny fanangolen'ny devoly fa aza manaiky ho tahaka ny Jodasy Jesosy Kristy raha teo
efa nitsangana tamin'ny maty nandresin'ny fahafatesana porofo tsy azo idivirana fa azo resena tsara ny fanangolen'ny devoly dia hiara mandresy amin'ny tompony ianao amin'ity pasika 2024 ity ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika ny fiadanany amen.